Lagana fahavalontsika androandry mpiano jaina miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompondray ny mpanomponareo zay kely indrindra am'izay mety atao hoe mpanompon'Andriamanitra kanefa dia ny tena fanirinay dia ny andraisanao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mba tsy isan'izay ho very ianao fa isan'izay ho velona atsangana ary ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Marina avokoa ny tenin'ny tompo ary miezaka izay mba anazavana izay fahamarinana izay mba tonga anao mpanompo ny fahamarinana. Vavaka fosany apôstôly dia toizantsika ny fanazavana ny sohitra masina. Jehovah Andriamanitra anay masina velona mandrakizay dia rasilaza saotra sy ny voninahitra dia anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary anao mandrakizay fa tsy misy Andriamanitra hafa tompo natany alohanao na tao arinanao fa ianao lay izy hatray pariny lanitra sy ny tany andravo zany ary anao lanitra vaovao sy tany vaovao olovan'ny olona masina. Misandrahitra Jehovah mifahefanao dia aoka ny anaran'i Jesosy zay Andriamanitra tonga nofo aty aminay fa navelona ty anatinay anositra anay ampahery anay ame anay lelan'ny efa may ao anatin'ny fanahy fahasahina hanambarana ny marina ary marina ho fanazavana ho an'ny mpiaino rehetra ampisaraka ny maizina sy ny mazava ny marina ho tonga nofo ao aminy ho famonjena amin'ny famelan-keloka sy amin'ny batisa ary amin'ny fanomezana dia mifanahy izay izay anambagana omena anareo fanahy masina. Fa ny devolo fahavalo kosa am'izany teny zany dia voafatotra ary fatolako amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra velona roana any amin'ny lavaka tsisy zava-mananaina tsy miverina eto tsy manam-pahafanana amin'ny tranona amin'ny tenina amin'ny saina amin'ny olona rehetra any na nakaiky na ny lavitra no amin'ny rahany Jesosy roany reny amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahafana tsy manan-kery fa ny anaranao Jesosy tompo no asangatry ny mpanomponao eto zay voahosotrao misandrata amin'ny fananay misandrata amin'ny saina misandrata amin'ny teny ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Hiditra antsika amin'ny fanazavana fanampiny ny amin'ny lagana fahafikitsika moa zao nazava be le fahasivy iny betsaka ny zavatra niseho tampoka ary tsy voalahatra nefa dia napetraka Andriamanitra teto amin'ity fandarana ity izay zavatra tsy voalahatritsika zay fa voalahatra Andriamanitra ka hojerentsika kely indray mandelo va jerena foana zany le ady any amin'ny Armagedona vakitsika aloha apokalypsy rehefa hitatsika dia vakitsika ny tenin'ny tompo ao amin'ilay mahazatra 14 angamba izy iny kanabavy 14-15 aloha 14-15 le dia anaran'i Jesosy tompo 17 firy izy iny 16 manomboka amin'ny 12 mihitsy 12 aminaran'i Jesosy ary ny fahenina napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata hony lehibe dia ritra ny rano ny anamboarana ny lalana ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ary nahita ao fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saohana avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Rantsika eo hitatsika zany fa ady le izy ary ny finalité zany ny ady farany mavesatra indrindra de le ady de ny adin'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Raha jerena tsotra zany io anabavy dia io ady amin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to io de ny amin'ny fiverenan'i Jesosy azonao ka ny andaniny dia ilay fanahin'ny demonia fanahy maloto tahaka ny sahona telo voaka amin'ny vavan'ilay dragona ray zay vavan'ilay bibidia roa zay vavan'ilay mpamina ny sandoka reo zany dia voalaza amin'ny 14 hoe fanahin'ny demonia le izy dia voalaza hoe manao famantarana koa izy ireo ka makany amin'ny mpanjaka ny tany. Famantarana io zany ity zany tena fanazana hoe resaka vava zany de resaka fampianarana dia i fampianarana io de tsy inona akory le voalaza fa voalazan'ny apôstôly zay naminany tamin'ny fotoana ny Timoty voalohany toko 4 satria avy amin'ny demony le izy de fampianaran'ny demony zany le zavatra. Timoty voalohany toko 4 ny andininy soramandry ndiny voalohany vakiny njaka rehefa vonona tonono le izy de amizay hitan'ny olona tsara eny farafangana le toko andininy.
Timoty voalohany a toko fa efatra ny andiny voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany manahaky famina mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-bela tsy ny mpilaza lainga koa voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany ilay fanahy ny demonia amin'ny andro aoriana ozy izy dia hitondra fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. Ilay fahefana anankitelo avy amin'ny drago avy amin'ny demonia nefa de dragona vavany dragona vavany bibidia vavany menarana zany fampianarana na fampianarana sokatra masina io na fampianarana momba fianakaviana io na faiza manao fitondrana sosialy ny olona io de vavany bibidia ihany io vavany dragona ihany io de volany tena matoizy ny teny mihitsy hoe menjara ianao izy izy dia aniraka ny anjely ny rainao tena fantatry ny devolany nefa ain'Andriamanitra maniraka le anjely ovay mofony io vato io fantany nefa ilaina sosialement le mofo azonao Jesosy efa noana de fantany de io vavany dragona sy vavany bibidia vavany mpaminany sandoisana fampianarana no entany ny valeur an'izany atao hoe fanahy miteny fampianarana zany de valeur ara-panahy spirituel za zao miteny eto zao de enina hoe abity Jesosy amen alleluia de fanahy iny raha miteny zao mivavaka teto hoe amin'ny Jesosy miala ny devoly resaka fanahy iny fa tsy rahalahy Benjamina tsy zoky Benjamina tsy apôstôly Benjamina fa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra le izy nge vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny John 6:63 John toko fahenina ka ny andininy fa enina telo amby enimpolo anambarana fa na Jesosy na ny apôstôly na zay kely indrindra aty aoriana ny teny rehetra zay aloky ny vava eo zany dia tsy teniny amin'ny hoe fofinaina fotsiny fa misy heriny fanahy vakitsika ny hitanao zany rahalahy tsoagana toko fahenina ka ny andininy fa enina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ny mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona na inona ny teny zay nolazaiko taminareo de fanahy sy fiainana mametraka tsara ny lanja n'ilay teny zany Jesosy ity soratra masiny ity zany lasa soratra le teny de ty koa zany fanahy sy fiainana azonao de rehefa ohatra za zao za zao tamin'ny mbola tsy converti mamaky an'ity tsy zavatra azoko ty satria mifanohitra am'ty le fiainako fa rehefa ndateraky indray tao amin'ny Jesosy Kristy de lasa mahavelona ny fanahiko ty zavatra ty zay nge mahatonga ny hoe tsy zavatra azon'ny olona ho aty mialatsiny am'izay mialatsiny fa sao de andrifany zany anao ka ozy anao tezitra aminao nga za malahelo ry ho anareo zay vita batisa anjaza nanaovana akanjo razazavavy kely de efa fanaovana dentelle be tsy sotry zany décolleté renaissance lefa le bretelle kely iny zaza kely firy volana neny lehilahy sina costard zalahy koso fotsiny ambadika eo nalaina sary vidéo tapahako ty tanako ty tsy toriteny tsony aho raha mahafantatra amin'ny fahamarinana nareo ary raha mahazoto amin'ny fahamarinana tapahako ty tanany ty na tena marimarina koa raha mahita ny marina ato ianareo satria nareo voateraka de ametrahaka tanany tany amin'ny maternité leo de efa brakabraka azonao tonga am'izay ry amin'ny altara de fantaro fa tsy zavatra hainareo anatin'ity baiboly tsy mahasitona ny fananareo ty raha apetraka eo io baiboly io de apetraka eo asa ohatra hoe inona re ka itovizany maro iny fa ohatra hoe boky anankiray efa mivakiny intelo azonao de fantaro ny ry batisa anjazy fa am'le boky mivakinao intelo ihany ianao mandeha ary raha mamaky an'ity sokatra masiny ity nao vakinao ny salamy 3:20 vakio ny andiny voalohany hatramin'ny 10 fa ny 7:70 isanjaton'ny mamaky an'izay vita batisa kely zazakely mikipo masony ary mahavesatra ody maso mahavesatra ohatry ny olona avy ny andro faty tsy natorina andritriny alina ary raha ny am-piangonana ny tsy misy an'io grand écran io tsony le hoe mbola tsy mandeha ny toriteny de efa fantatra fa liko atoko fa 7 fa raiky mivokatra amin'ny 12 ny vakina raha mbola tsy mandeha io ka tononga pasterery fotsiny hoe hovakitsika ny ao amin'ny ny any moa tsy de mamaky an'ireny le Philippiana na le Deutéronomiasy ny an'le saratra hita reny fa manoka daholo ny olona raha hitanao anatin'ny
efatra folo sekondra zavatra misy zany misy dikany ane io e fa maninona moa tsy Abrahama tsy Adama no natao tazazakely fa ianao fa maninona Jesosy ny olon-dehibe no natao batisana joboka atao anaty rano na de efa mifahanana zavatra lainga ary le filma hoe Jesosy avy any Nazareta taloha izy io miditra anaty rano misy Jesosy de ajoboka de taty aoriana miditra anaty rano de atao atete azonao ka hoe matsy anao hoe misy fahefana misy hery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra le mamoaka devoly reny hoe mivoaka de fanahy iny fa tsy hoe de manana be feo ohatrany tsy hoarana de anaiky daholo ny devoly vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra fanasina hono izy ndraka le teny teo fanasy fiainana lasa misy fiainam-bavao anatin'le olona raha te andresiny devoly nao ko lasa fantsona anankiray anehoan'Andriamanitra famantarana etseroa de manana n'io teny io fanilony tongotry sy fanazavana ny lalanao sady ny fiainanao ny ten'Andriamanitra vakitsika ny tenany tompo vakitsika indray ny Romanina 7:14 Romanina 7 ny andininy efa andininy faharoa folo ngambitsika de efa midina Romanina 5 lazaiko teo 7 aoaky ny andininy efa 12 aminaran Jesosy ka de masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara koa ny tsara vany nahafaty sanatria izany fa ny ota ny nahafaty mba iseho ota fa ny tsara ny netiny nahafaty mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna fa fatatsika fa araky ny fanahy ny lalàna fa izaho kosa nofo namidy ho andevon'ny ota toy zany fa izay ataoko de tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no ataoko eto eo anatrea amin'ny lalàna de ozy izy ny baiboly hoe ny lalàna didifolo zany dia araky ny fanahy fa tsy araky ny eritreritry ny olona raha ny constitution eto Madagasikara na ny lalàn'ny fifamoivoizana de araky ny saina fahaiza-matsainy olombelona fa raha ny fanahy masina kosa raha ny baiboly kosa de ny lalàna anaty baiboly le hoe aza manana ramain-kafa fa zao ihany mahatsiarova ny andro sabata aza manao sarotrafatra voasikotra aza mandainga de araky ny fanahy itsika nefa ny araky ny nofo Adama voalohany azonao dia tsy mifanaraka amin'io lalàna io tsika iady amin'ny Armagedon tsika de azotsika atao zany andaniny anankiray de io ny lalàna de Jesosy netsy minilany de iady am'le lalàna no iadivana itsika olombelona mpanota akan'le lalàna de ovana Jesosy ndray akan'le lalàna de hoe akatoavy azonao ara-panahy nefa n'le izy de ianao zany raha mbola tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao de mifanohatra am'ty baiboly amin'ny ankapobeny sy ny lalàn'Andriamanitra ohatra hoe aza mandainga de ozy ny olona fa honany tsy andainga azonao aza manao saron-javatra voasikotra ka efa misy ary io nge lefa niova iny telo tao asinay didifolo anatin'le katesisy kely reny mividiany ianareo fa 3000 de mahazo an'ireny de efa misy didi novana tany amin'ny 325 sa 400 tany de ankehitriny i Papa François nanova fantelo nenizy an'ireo marina nenizy be pakasitraka le eo am'le faharolo be pakasitraka le katesisy kely fa le anankiray fahatelo mbola eo amin'ny stade d'adaptation mbola tsy reny izy fa iaikany olona raha araky ny fanahy tenin Jesosy araky ny lalàna araky ny fanahy ny lalàna azonao dia misy kosa zay zany avy aty amitsika le avy amin'le le olombelona iadivana raha manana an'izay izy dia miaraka am' Jesosy izy ao am'le Armagedon raha tsy manana an'izay izy de araka am'le biby ty fakitsika ohatra ny eo amin'ny Efesianina 5:12 Efesianina 5:12 de vakitsika le izy misy tenin'Andriamanitra ao fakinao ary 5:12 ngavina 6:12 sy teo ny hoe ny tsy miady amin'ny fomandra 6:12 ito fakeo ary fakinao vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka izao fahamaizina izao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra oka ilay dragona ilay bibidy ilay mpanana ny sandoka de volazany mivava andreo de le teny mivaoka mivava andreo zany teny fanako araky ny lazainy teo amin'ny andininy fafika izy teo 6:12 manao hoe
ozy izy ny ten'andriamanitra izy teo fa isika tsy mitolona amin'ny fomandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizinany zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra le fanahy ratsy efa eny ny teniny zareo efa fanasy fahaverezana azonao ka tsy manana fiarovana am' Jesosy tsy vita batisa normal lenao raha lasa pede normal ho ampiangonana raha lasa fanamasinana mariazy na lehilahy samy lehilahy fizany tsy mainka an'izany méthodiste sy luthérienne zany ao zao no lasa fangataham-panambadiana lahy samy lahy tratran'lay hoe voaka amin'ny vavany devoly sy ny vavany bibidia vavany mpaminany sandoko eto aby de mbola misy an'izany le hoe tsy mitolona amin'ny fomandra fa mifanapahana amin'ny fanjakana any amin'ny rivotra mpanjaka amin'ny fahamaizina mbola miverina indray izy telo lahy reo bibidia zany dragona zany de hoe amin'ny fanapahana bibidia mifanjakana mpanjaka an'izao tontolo zao fanahy ratsy le mpaminany sandoka tsy afaka am'ireo n'olona raha tsy makao am' Jesosy tompo amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana ny sokatra masina ka mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ary atao batisa fa mandaitra ireo didy vaovao le meny François zao mandaitra pour fanankiray fosiny ane antseo maraina mijerijery tablety jerijery eny zanako de ampianarinariny io azonao de mba jereo le fomba misy mahika mahafinaritra ao amin'ilay ina misy an'ity Darlene ty ina lasan'le kasika ina hoe Hillsongs fiangona artiste reo le mika Hosanna alleluia mahafinaritra hitako to zany le izy de mihikaka zao de mbola jerena ihany zany ny activité ny azondreo de izy ny zanako te izy le Hillsongs jereny dada de nijereko ary fasy le hira de nalefa le tsy haiko na nivadika tampoka le izy de mivaovao hoe manaiky ny fanamasinana mariazy ny fiangonana Hillsongs Darlene izy moa misy kisaika zay ary nraisy ny papa cœur ouvert Darlene fiangonana evangelika artiste tsy miran'zany tsika koa miranirany de ohatsy izy ny zanako mbola iranirany io ve papa rehefa tonga ty nirany io de madio azonao diovon'lay finoana ny hira taony satria ny hira taony manao betsaka zany fiangonana tratra nyty hoe vakiko le izy fa isika tsy mitolona amin'ny fomandra fa mifanapahana dragona io amin'ny fanjakana bibidio mpanjakana zao fanjakana mpanjakana zao famaizinana zao bibidia ary mifanaraitsiny amin'ny rivotra azonareo ilay mpamina sandoka fanaratsy any amin'ny rivotra mampanaiky any ozy ny olona olany kely fahalalana ozy izy de tonga anatin'ny sainy de miditra fa mangingina ao anaiky sy andahany tompo zany zavatra zany Armageddon am'izao fotoana zao normal ny njaka normal ny erim-piaino raha maro no very anganogano baviantotra ny inonareo ny honohono ny inonareo tsy inonareo mihitsy zany le lasa am'le lahy miaraka zany raha nivela ny fiangonana fa lasa inonareo sy akasitrahanareo zany satria nitsoahany François lay didy lehibe manao hoe aza mijangajanga ka ny didy lehibe rehetra anatin'ny baiboly mikasika an'izany ekanareo nareo izay mini mitsipaka ny didin'Andriamanitra mini mihitsy nefa ny zava-panahy io fa tsy ny didiny hoe asese kanefa tsy aresy an'lay dragony ianareo tsy aresy an'lay bibidia tsy aresy an'lay mpaminany sandoko afa-tsy ny fiverenana avy atrany ankehitriny mila entitra ny fanapaha-kevitra ao miaro finoana mahery raha mpandraram-pivavahany ianao miverina eny amin' Jesosy amonona ny fahotana roatra be de be ngany afisy teo Tananarivo any Majangako mpitoroteny daholo reny mpitoroteny zeny de tena mahafanafo mihitsy ary tena makasitraka mihitsy tsofo mafiany rahalahy fa mba jereo ihany aloha sao de mandaa zava-panavy amin'Andriamanitra sy nareo ka ekenareo zay fa zava-panavy any Afrika avy any keo nge enjana be ny sorcellerie
tonga daholo avy any frère be prover azonao black prover izy apôstôle tsy zay filaza anositra anareo ametra tanana aminareo va daholo ny didi folo va daholo zao karazana fahamarinana toanana kely azy toanana aleloia fotsiny le zavatra de mioraka ny olona aleloia raha vandidy aleloia de manao aleloia ny olona de zay zay fahiken'Andriamanitra ata de neo ihany raha de neo ihany fa misy zavatra azonao inarana anatin'ny baiboly fiky misy tsika sisa teknisianina fitiny indre mandeha le Adama nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena ny tompo dia nomeny fahefana feno avy amin'ny fofinainy sy avy amin'ny sainy Jesosy hoe sain'Andriamanitra hoe zao ataonareo dia ireto ihany ny tsy azonareo hoanina ny azo ino misy teo le ampovoansa sy le fahalalana tsara raha vao midinareo de ho faty Jesosy tsy nilaza taminy hoe maty verina vovoka tsy problème Jesosy koa raha verina vovoka izy satria eo izy de maka anankiray indray de fa vita fa ny maty ara-panahy ny tiany Jesosy lazainy eo tonga ary ny menarana de devoly dragona voaka mivavany dragona le teny hoe ankivare ho faty anareo rehefa mihinana an'io tsy zany ny dikan'izay ny hevitra zay hoy vavany dragona de zao fotsiny alala marina sy ny tsy marina ianareo fa nareo tsy ho faty zany nohaniny ary le izy tsy maty tokoa izy azonao dia nalala tokoa izy hoe tanjaka lozy ty marina tsy zay ny problème azon'Andriamanitra ampahafantarina n'izy mivady aoriana kely eo ny atao hoe fitanjahana azonao fa lasa nandositra n'Andriamanitra tafasaraka tamin'Andriamanitra izy noho ny finony sy nandraisany ary ninony an'le vavan-dragona azonao de novonjena ary ny taranaka Adama sy Eva de natsoina Jesosy natao hoe Adama faharoa de natao tao am' Jesosy le endrika hoe ho faty amin'ny Adama voalohany de maty Jesosy azonareo de natsangana izy le Adama faharoa de toy izany izy nitondrana ny olona raha atao batisa zany ny olona anankiray za ohatra na njaka na kanabavy de iny fanasitriana azy noho ny finonan' Jesosy ao anaty rano iny de fandravana ny Adama voalohany izay mitondra n'le tarazon'le zavatra ao aminy ny fisotomana azy indray dia fametrahana ny herin'ny Adama faharoa de Jesosy tompo ao aminy ao anatin'izany ny batisa ny fanamasina io ihany tsy hoe io ihany io ny fototra lehibe indrindra andresena n'le vavan-dragona sy ny vavan'ny bibidia ary ny vavam-paminany samy miaraka amin'ny fampianarana mipetrapetraka mampahery sabatry ny fanahy satria raha vao hoe vava zany de fampianarana zay fampianarana diso na faminana ny sandoka na zavatra izay zany ny zavatra nyresantsika teo tamin'ny fidirana fahafito sy ny fahavalo ka dika tsara amin'ny Andriamanitra miteny hoe azahoanina didy zay de volo miteny hoe raha vao ny didy hoano am'izao fotoana zao ilay olona mitafy nefa tsy Kristy tafy iny fa le vavan'ny dragona de fampianarana de hita foana hoe rava ny didy foana tsisy batisa mino de lasa azonao le ariany hoe tsy matinareo raha mihinana koso matinareo raha mihinana koso de ozy ny dragona sy ny bibidia ary ny mpaminasana tsy maty zany nareo nefa ny baiboly ato de laza fa maty Kristy Jesosy zany mafimafy kokoa zany no fahotana atao amin'ny Kristy Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty noho ny amin'ny fahotany Adama tary amin'ny hazonaina satria ny hazonaina nasiana ny maramila teo mitazona le sabatra bibieby de tsy afaka makeo tsony izy fa ty indray zany tonga de tsy maramila fa afo mandevona mandra-patonga an'izay le fanapahana anankifiry le hitanao teo raha vaky tsara le Korintianina voalohany toko fadimy teo ao amin'ny Kristy Jesosy makana antsika an'ity fidirana fahavalo ty sa fasivy fahavalo Korintianina voalohany toko fadimy amby folo de vakitsika le tenin'Andriamanitra vakitsika teo iny ao ary ny andininy fa toko fadimy amby folo ka ny andininy faha roa amby roapolo tsy man vakio manomboka ny roapolo zany amaky andimy fa roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo de njaka mamaky ny 24 vakiko ary nefa tsy zany fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatry zay efa nodimandry ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana
dia ny olona iray kosa nisehon'ny fitsangana maty le adama voalohany zany nisehon'ny fahafatesana nisehon'ny fahafatesana de le adama faharoa le olona iray nisehon'ny fitsangana maty fa indeo tsika zao fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy Jesosy nefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra rehefa afaka zany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany ndraka indray zao 24 ary rehefa afaka izany de avy ny farany ka amin'izay de atolony an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny rehetra galanjaka inona moa reo anankitelo reo hoe atolony an'Andriamanitra ny fanjakana de le avezy io le resantsika amin'ny apokalypsy le migasotra ao ny apokalypsy toko fahina amby folo de le andragona io ny andragona fahefana rehetra ny bibity ary ihany koa ny mpaminany santoka ny mpaminany santoka kosa ny rehetra resy zany reo ahoana ny andresy anazy le izy maty de nitsangana azonao de rehefa afaka zany de tonga amin'ny farany de rehetra indray rava ny fahefany rehetra de atolotra an'Andriamanitra any mandrakizay miaraka amin'ny olona ovonjena raha misy olona mianao zao fandarana zao de zao nambarako aminy maromarina mihitsy zany nambarako anao zany hoe na inona zavatra mety hitranga eto amin'ity tany velona ity na ao amin'ny fivavahana kristianina na amin'ny fivavahana silamo na amin'ny fivavahana fomban-drazana na amin'ny tsy mivavaka tsy mivakiloha fa mitondra ny tenany amin'izao fotsiny miaina amin'izay filany eo de tsy maintsy ho marina ihany ny soratra masina tsy maintsy tanteraka izay nampilazana ao amin'ny salamo sy ao amin'ny lalàna sy ao amin'ny soratra masina hoy Jesosy Kristy tompo amin'ny faminany tsy maintsy fa ianao koa de tsy maintsy andray ny valiny amin'ny fiainanao raha mitsangana eto aho de tsy manana fahefanana na inona aminao aho hoe ho fato anao ary za tsy anaiko ho fato anao satria tsy manova ninina fa Jesosy Kristy kosa lefa naka n'le toerany mpanota de nanaiko ho faty nitondra ny aretina rehetra dia kapoka tamin'ny manasitrana nitondra ny eloka rehetra mba ho afaka ianao mila mino an'Andriamanitra ianao androany mino mandray an Jesosy androany enjany ny finoanao ho an'izay fa manam-pinoana fa somary reratreraka maneke an Jesosy de iseho aminao ny famonjena ny heriny sy ny fanapahana rehetra mino an Jesosy de raisy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao androany aza totsony hoe amin'ny filaharana fahafolo avy andray fa androany mety aminao ny miavana amin'i Jesosy mba ho voavela iloko miala amin'ny fampianaran-diso miala amin'ireny fombafomba ratsy kosoa taolan'olona tao anaty fitaratra de mandera ny tanàna de lasa be de be mipamaky fasana tamin'ny 2003 nakaty sy ny honony sy anganongano-bavinatra tia ny baiboly raha tsy misy tsony ny tony de mora be izy any brokatera reto Antananarivo tianao Jesosy ka mibeba vavaka foy azy zany amarana an'ity fotoana fahadahakany ity de hiditra amin'ny fotoana manaraka indray tsika rehefa vity sotranao a Jesosy satria mbola afaka miantso ny anaranao ary misaotra ny fitiavanao sady anaranao mahery tsy misy famonjena ty ambany masoandro tsy misy anarana hafa azahoana famonjena hafa sy ny anaranao Jesosy tompo mangataka aminao ary mamondrafo tompo mamondrafo am'izay olona niaino an'le afatra farany teo sy zay rehetra niaino maly ka mety misalasala mety menatra ny avany matahotra ny mpandraraha-pivavahana nefa ny dragona ny ao aminy mpaminany sandoka sy biby ty mpandraraha-pivavahana menatra azy mangataka aminao a Jesosy asy ho amin'ny fitiavanao mba mpamindrapo-sy famelan-keloka tahaka an'izay nataonao taminay saotra tompo tahaka an'izay nataonao tamin'ny Saoly lasa Paoly tahaka ny nataonao tamin'ny Anabavy ato nataonao tamin'ny izy miralahy no ataonao amin'izay overika mitodika any aminao mba voavonjy izy fa rehefa afaka zany ho ianao de atolotra an'Andriamanitra ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny hery rehetra miaraka amin'izany ny olom-bavonjy noho ny amin'ny anaranao Jesosy sy ny amin'ny ranao dia mamela heloka manadio hatramin'izany teny sy vavaka zany any ary mamatopatsotra ny asa maizina rehetra andravana avy ny asan'ny devoly hiala ho amin'izay manana azy roana any amin'ny lavaka tsitsy zava-manana ireny fanamana jamba amin'ny mason'ny olo ireny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona aleloia misy andrata tompo amin'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy amen